miarabana ny tokantrano manaraka ny météo anboantsika azy mahakasika an'ilay rivodoza amina tia ny tombery izy tamin'ity androany ity ary tafiakatra hatrany amina cyclone tropical intense zany zao ny tanjakany sy rivodoza mahery vaika zany zay ary ny mombamomba azy raha tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 5.7 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Toamasina ny anisy ny foibeny ny rivotra entiny kosa dia eo amin'ny 5.7 kilometatra isan'ora zay arahana tafiotra 5.7 kilometatra isan'ora raha ny lalany dia mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana hatrany aloha zany izy ary manambana ny morontsiraka atsinanany nosy iny miaraka amin'ny afanganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora avinavinainahitra tanety izy ity any amin'ny atalatano any eo anelanelan'ny vatomandry sy manakara moa zany no mety idirany tanety ary mbola mijanona ho rivodoza mahery vaika hatrany izy amin'izay fotoana izay toy izao ary ny filazana loza mahakasika an'ity rivodoza amin'ity ity filazana miloko mavo na loza manambana ny district Brickaville, Vatomandry, Manoro, Tanambao Manapotsy sy Marolambo, Vatovavy sy Fitovinany ary ny any Atsimo Atsinanana. Filazana fanairana na miloko maitso ao any faritra Nalanjorofa, district Toamasina voalohany sy faharoa, ny faritra Laotra Mangoro, district Nanjozorobe, Manjakandriana, Antananarivo Avaratrano, Andramasina, Vakinankaratra, Morimania, Matsiatra Ambony, Iorombe ary ny any amin'ny faritra Anosy. Ao anatin'izay ihany koa dia efa manomboka hita taratra tsikelikely any amin'ny morontsiraka atsinanana aloha zany ny raona sasasasany miaraka amin'ity rivodoza ity ny rivotra ihany koa dia efa miamafy ao anatin'izay koa ny ranomasina dia manomboka miakatra tsikelikely manoloan'izay rehetrarehetra zany dia tsy azo atao intsony ny mampiasa ny ranomasina zany amin'ny morontsiraka atsinanana iny satria dia miamafy tsikelikely izay ranomasina izay koa ampitandremina tanteraka zany ireo mpampiasa ranomasina ary koa mba hanaraka ireo toromarika omeny manapahifana ny fotony manoloana zany fiakaran'ny ranomasina izany. Ny toetrandro ihany koa anatin'izay dia manomboka miapaika tsikelikely amin'ny morontsiraka atsinanana ny raona miaraka amin'ity rivodoza ity ary mikisaka tsikelikely aty amin'ny avoatany zay ary ny orana ihany koa dia manomboka miabesaka tsikelikely zany any amin'ny talata ny alarobia kosa dia manomboka mikisaka miakany atsimo zany ity rivodoza ity dia manaraka an'izay ihany koa ny toetrandrotsika toy izao ary ny vinavina ny toetrandrotsika ho an'ny rapiso izay maraina dia efa mety manorana malefaka ny morontsiraky ny faritra Nalanjoro sy Atsinanana ary ny any amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Mandrahona kosa ny ilany atsinanany avoatany mety arahina herikerik'andro indraindray ny ambiny dia mbola maina tanteraka aloha ny andro. Raha ny apiso tolakandro manomboka mazo mikisaka tsikelikely miakandrefana ilay raona miaraka amin'ilay rivodoza, ny orana kosa dia manomboka miabesaka tsikelikely zay ho an'ny apiso alina any amin'ny morontsiraka atsinanana ny nosy iny. Misy ny tandrivondraona mety arakotraka any amin'ny tapany avaratra andrefana nosy ny morontsiraka atsimo andrefana kosa dia mbola maina be ny andro zany. Raha ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay manomboka misy fidirana tsikelikely maripana amin'ny ilany atsinanana ny nosy iray manontolo raha toa ka mbola manodidina ny 9.30 ka hatramin'ny 9.30 kosa izay ho any amin'ny tapany atsimo andrefany nosy. Raha ny toetrandrotsika amin'ny talata kosa indray dia mitsoe tanteraka ny orana zany amin'iny ilany atsinanana iny manorana malefaka ihany koa ny avoatany misy ny tandrivondraona ray kotraka any amin'ny tapany avaratra andrefanosy sy ny faritra Savary koa Nalanjorofa mandraondraona ny atany menabe mikisaka kelikely any amin'ny atany atsimo andrefana ihany koa izay raona izay ny ambiny aloha dia mbola maina zany hoe ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana. Ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 any avoatany 15 ka hatramin'ny 17 kosa ny morontsiraka atsinanana ary midina 5.30 ka hatramin'ny 9.30 zay ho an'ny morontsiraka atsimo andrefany nosy iny. Ny andro ny alarobia dia vinavinaina efa anaty tany tanteraka moa zany ilay rivodoza ka misy ny orana mikiza izay arahana rivotra hatrany moa zany mazava ho azy amin'ireo faritra olalohan'ity rivodoza ity ny tapany atsimony nosy iray manontolo manorana tandrivolaona kosa Analamanga, ny Anitasy, Bongolava, ny tapany avaratry ny faritra Menabe misy ihany koa ny tandrivolaona ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Melaky manomboka maimaina ny andro any amin'ny tapany avaratra atsinanana ny nosy. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 any avoatany zany hoe misy fiakarana kely zany ho an'ny avoatany manomboka miverina miakatra ihany koa zay ho an'ny ilany atsinanana ny nosy iny fa midina kosa zay any amin'ny tapany atsimo andrefana satria dia any amin'ny ilany atsimo andrefana iny no vinavinainy voaka ity rivodoza ity. Izay ny toetrandrotsika anatin'ny 3 andro rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko.